dia pendoana asa tao tirami narereo ankizy isamoano andray valisoa rehefa tafita reo farasy biby Arengga angga yendau ireriane nuhijinga ni bukatan yuriana pasisuoti kareyeta pasiluva kirenena kasamia reviyezaka ampisondotra reusuluvuti bibi arena sarubidi inonari renu atau ni tenanau ireri venon rainye didi si efanau si utanterakau kandere ivunduna kiara kilanzanye didi Nia tantarai murasaka Mimita beti malaninima Lara sai favoka sikene Alenaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy-masina. Amen. Isaotranao izay ry Andriamanitra rainay be fitiavana nomenao ny andro androany ahafahanay mihaona eto androany. Isaoranao ianao ihany koa izay 3 volana 2 sesy vitanay tamin'ity taom-pianarana ity izay. Dia tao ampamaraparana anazy izay ankehitriny koa dia misaotra noho izay fitantarana sy fitahinao izay. Dia atolotray ianao ihany koa ny mbola ho toy ny fiainanay manomboka eto. Misaotra ray eo. Amen. Fanahy masina. Fanahy masina. Fanahy masina. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy masina. Amen. Ny voalohany aloha dia mialatsiny mandray ny fitenenana satria somary gagagaga ihany reto ankizy sasany satria tsy misy zavatra mbola nampahafantarina azy moa. Dia miarahaba nareo rehetra tonga eto amin'izao takariva izao ary miarahaba nareo mpianatra rehetra ihany koa. Ny antony mahavory antsika eto androany moa dia izao. Misy ONG any andafy any nanome an'ireto boky reto ho antsika mpianatra eto amin'ny Saint Augustin Anosy Be. Tolorantsika fisaorana fiainana zareo. Izay fanatanterahana ny fanaparitana ny boky taty izay nefa dia misy miasa. Mipetraka any andafy zany dia izy no angatona nanana vina hitana satria izy no nanao ny fangatahana dia tsy adinony tamin'izany zany tsika teto Anosy Be dia tolorana fisaorana feno ianareo rehetra. Zay dia misaotra nareo fianakaviana Ray manontolo satria tena sahirana tokoa nareo na ny tanterana azy hatreto Anosy Be rehefa mijerijery an'ireo boky ireo izahay dia hitanay fa tena ilainay ny ankamaroany tena maro aminay zany ampiasainay eto amin'ny sekolinay. Ity taom-pianarana vaovao ity zany izay nanapa-kevitra hoe asiana biblioteka ho an'ny mpianatra dia mbola azo lazaina hoe vitsivitsy ihany ny bokinay ampiasainay ao ho vakian'ireo mpianatra ireo. Kanefa moa amin'izao fotoana izao dia ny ampy ary tena betsaka tokoa izany boky manampy ny
efa ananana izany ka dia manatitra ny fisaorana feno dia makasitraka makatelina tompoko. Mino fa itsika mpianatra ihany koa dia piasandreo araky ny ilantsika azy. Ny mpampianatra ihany koa moa zany dia manampy eo amin'ny fampianarana izay ataontsika ireo boky ireo. Avereno atambaro nankevitry ny fampitondrana ny fiangonana ny talehan'ny sekoly ianareo mpanabe rehetra eto amin'ny Saint Augustin, ianareo zandry sy zanaka isany, mialatsiny mialafondro zahay raha mitena fitenena fohy amin'izao andro izao. Mialatsiny satria raha niverina ny fandaharam-potoana dia tokony tamin'ny herin'ny androany maraina no fampiresahantsika, kanefa zay tokoa ilay fotoany hoe fotoam-bita tsy maro sampona fa dia mialatsiny nisy ny paorina atao tokantrano ka dia ravana tamin'ny heriny fa izao sika vao miona eto. Na izany na tsy zany nefa dia arak'izay voalaza ny tale sekoly zay dia hoe zahantsika arak'izay azo anaovana azy mikasika ny reto boky izay norazay ny tale ny sekoly ireto. Ireto boky ireto zany dia tsara ny manamarika fa avy amin'ny hoe livre sans frontière. Mety maheno nareo androany hoe misy koa natao hoe médecin sans frontière, misy natao hoe ingénieur sans frontière, fa ity koa zany dia hoe boky livre sans frontière. Ina dia frontière? Frontière dia hoe sisiny, sans frontière tsy misy zany hoe miparitaka erany zao tontolo zao reo boky reo zany arakarak'izay misy ny fangatahana. Tsara ary manazava ho antsika rehetra fa hoe ahoana ny hevin'ireo boky ireo. Ireo boky ireo zany dia fanomezana tsara ho fantatsika izay, fanomezana na avy amin'olon-tsotra tokantrano zany, na avy amin'ny fikambanana, na avy amin'ny sokajy n'olona samihafa, na avy amina sekoly ihany koa. Ireny boky reverina fa tsy ampiasainy le sekoly ireny no angonina dia angonina le boky sans frontière, dia ireny no anefany any amin'ny fianarana arakarak'izay fangatahan'ny sekoly. Ka eto dia ataoko hoe mialatsiny mialafondra aminareo satria misy tsara kely tsara ho fantaritsika zany amin'izay fotoana izay. Ny faran'ny taona 1320 mandray ny 1420 dia taparesaka izay telo mianaka. Le telo mianaka resahana io moa dia hoe rindra tia mianarana amin'ny boky ty sana zao moa fa zany azy zay petrakitika rindra tsia izay sy mamany zany taparesaka hoe mety misy azo atao mikasy tady fanampiana ho an'ny sekoly Saint Augustin amin'ny alalan'ny boky ka inona ny tokony atao manahoana ny mpianatra ao. Eto mialatsiny aminareo fa izahay dia niainga avy amin'ny fanadihadinay niaraka amin'ireo ankizy izay fantatray eny akakely nafantarana hoe firy moa mpianatra ao, firy misy ao hatramin'ny tepika hatramin'ny tepira, zay no naovana ny fanadihadiny. Na izany ary nefa tsy tonga mavana daholo hoe samy azo tsirairay ny kilasy tsirairay aby, fa kosa ary dia amin'ny fankatahana zay nataony tamin'ny 2014 izay dia nivaly tamin'ny décembre 2015 no tonga ny fangatahana tamin'ny fotoana nandalovana tany. Dia ny janvier 2016 ity no nalefa ny sambo nitondra azy nakano Majunga, ary tamin'ny voalohandohan'ny février teo no tonga dia Antananarivo ireo boky ireo. Teo anatrehan'izay dia tsara ny manamarika fa hoe irindra dia zanaka Nosy-be, marina fa tsy mpianatra tato izy zanaka Nosy-be fa mbola misy ihany fanazavana rehefa avy eo. Fa ny tiako marihana fotsiny dia hoe izy nandray anjara fikarakarana ireo boky ireo tany amin'ny livre sans frontière mandra-pahatonga ny teto Antananarivo. Marina fa na décembre izy ary tsy nisy ny volana roa tamin'ny douane, fa kosa mborana izy ihany koa nandony pré niala avy Majunga
manam-bahatonga teto Antananarivo. Ireny fangatahinareo moa dia fikambanana no mangataka ankabiazany fa dia Soran'Andriamanitra kosa fa dia ho anazy dia anazy dia tsy fikambanana satria anankitelo ny tao anankefatra fikambanana indray tao dia misy avy any Majunga, misy avy amin'ny Soamiditra, dia misy keo avy amin'ny fikambanana anankiray atao hoe ny anankiray atao hoe Citoyen du monde francophone. Fa ny azy dia tsorona amintsika fa dia hoe amin'ny anarany rery ihany nanaovany fangatahana ka dia tsy mampaina zay fa efa nahazo ny fanampiana izy dia zay ny zava-dehibe. Tsara ny manamarika fa sekoly anankitelo no nangatahany tamin'izany fotoana izany dia ny anankiroa any ambanivohitra, ny anankiray dia ny Saint Augustin eto no nahazo. Ka dia ireo no anjarany Saint Augustin, misy raika amin'ny 20 carton izy ireo fa ny zanako ato no hitondra fanazavana mikasika an'izay boky misy ampiaratanantsika ary dia izy koa no hitondra fanazavana mikasika an'izay. Zay no teny foy ataoko fa dia misaoranareo ny ainafo Kami tanzania no, wow, nentarana.